sy fahombiazan'ny fitondram-panjakana lazaina fa ny mpanohitra no ambadika izany. Findramonina avy any atsimo mitsoaka ny hoanana avokoa. Fanakorotanana teny amin'ny lampana nosikely taratra ny zavatra hitranga aoriana kely ny fanakorotanana misy omaly onlo olona. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao ampifaliana indray no tsy diako ny tokantranonao atra manolotra ny araba ihany koa manasanao ihany koa anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika nomboana izao vaovao izao ary izao alina izao dia ny vaovao makasika indrindra ny raharam-pirenena araky ny efa hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanio ny heviny manodidina indrindra ny raharaha volamena fa eo ihany koa ny raharaha ny valanaretina Covid-19 sy ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka ny filohan'ny antoko-panohitra marika Ravalomanana nanome toromarika ireo mpikambana RMDM eny anivon'ny fokotany ihany koa moa ny lehibe ny antoko androany teny amin'ny foibe toerany teny Bel Air mitondra amintsika ny makasika izay ary Ravorazafy Mahenina sy Toky Ramarolahy. Mazava ary mbola naveriny ny filohan'ny antoko-panohitra sady lehibe ny antoko-tiako Madagasikara fa taonany fahasahiny ity taona raiky amby 2024 ity tsy tokony hemitra amin'ny filazana ny marina ny tsirairay indrindra amin'izao vanim-potoana mafy andalovan'ny firenena izao izay tsy ahitana fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana. Entinantsika ary hoeto foantsika ninona ijoro foantsika na dia ao ara le tsy metsika foantsika dia fa vokovotra tsy mbola metsika foantsika satria nahoana mahana metody ny zavatra tiako resahana aminareo fotsiny dia zao hoe ny zava-dehibe indrindra tsy maintsy ataontsika amin'ny taona ity dia mifampahafantarana ny zava-marina rehetra hitanao izany izy tsy hoe la vitanao da misy rehetra teto tsy hoe hoe aminareo miteny an'izany ao manaraka akaiky akaiky ny fitondram-pirenena ary tena mifandray tsy tapaka mihitsy amin'ireo lay namana sy mpiara-milamina amintsika tsy manaratsika izy ireo tsy manadino izy ireo fa miasa amin'ny kitiko mangetareta ty alana amin'ny marina na misy marina ty Madagasikara tsy matahotra n'izy an'izy mihitsy isika rehefa milaza marina ary marina foana betsaka mampanontany tena hoe ahita hevitra ahinika indray fa hoe zareo mpitarika amin'ny mpanohitra indray no ambadika io laza ambadika ireo daholo zahay e. Manomboka mitsikafina ireo raharaha maloto mahavoasarinitra ny fitondram-panjakana tondra rapolongambola menatratra tany Afrika Atsimo ka novan'ireo sehatra mpanao fanadihadiana iraisam-pirenena fitsirihana amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana malagasy anefa ao anatin'izay mahasama mampiasa olona sy fitaovana ka meboebo fandefa delegaciona any Afrika Atsimo sy ampody ireo telo voasarinitra tao anatin'ny raharaha. Nefa zay resaka tamin'ireo tany Afrika Atsimo tsy mitovy velively amin'ny fomba fitsarana eto Madagasikara ny fitsarana any Afrika Atsimo reo fanakaiky fampiresaka amin'izy ireo tena mahamenana manala baraka ianao zavatra tsy mety koa tokony ianao mijoro hoe mangataka dia mangataka izay ny fotoana ny Afrika Atsimo fa izy ireo fa tsy laza ireo hoe ndala makany Afrika Atsimo etomody ireo dia manontany hoe inona mo hevitrareo amin'ny mpanohatra mahazavatra ray fa zay aho manaraka ny protocole-ny SADC satria ny protocole SADC zany dia misy valy ao anatin'izany ny fampianarana ao anatin'izany ny fitsarana ao anatin'izany ny fampipanemana ao anatin'izany ny lalam-bary inona ny fanaon'ny SADC raha vao misy firenena anankiray mampirenena anatin'ny SADC ka misy tsy mety no ataony dia tonga dia ampiarina hoe fitsaran'ny SADC tokony ampiarina fa tsy anao no solatsoloana iny dia nalefanao do dia milaza hoe manapaizay teny anglisy any ara saratra be dia saka fitsarana tsy mana fampiarana ohatran'izay mahamenatra ao amarina ao do masina dia favenena zay ao marina iny mpanohatra zay ny zany mitolany hoe dia ho any Afrika Atsimo dia tona volanana ao any mba heritreritra any dia retsy heri tsara heritreritra tsara saitsainy tsara fa manenjika zany olona milaza marina sy ny valanaretina Covid-19 voafehatra amin'izao
nisy fanavakavahana nataon'ny fanjakana sy tsy fahaiza mitantana tao hoy izy ka nahatonga ny aretina ny paritaka. Anisan'ny fanomezana lalana ny sina fety be makotrokotroka tamin'ny nahatongavana mpanakanto fahiny iray ka nampitangorona olona marobe. Isika rehetra mpitolona sy ijoro amin'ny fahasahininy aza matavatra ireo fa minofotsiny any tsy anaravoaka malagasy tsy emotamisy afa zay maharara sy matsapy mifangily fihina misy amin'izao fotoana izao nalehiko daholo ary hitako tsara reo olona manakatsakana mandano gazovalina sy fotoana manenjika manenjy drivotra mitandemana tsara fa tsy petraka fotsiny amin'izao koa ilay ratsy satria hita foana izay nakatsakana aza miemotra amin'ireny ianareo raha ohatra ka tana misy mieritreritra indray hoe verina ny areti-madozy ny covid-19 satria bananahany loatra ny zava-nisy ny Madagasikara rehefa nareo manao ny fety hoe Jerusalem matombo daholo ny nareo zavatra tanàna masina izy any Jerusalem zay nareo manao azy mitsindrintsindrika rianany ery ny olona tsy maniny atiavo no vola efa avy eo hoe nareo tsy mahazo vola metrany roapolona dimapolona roanjato sa dia mahasarasarasa hoe akato satsy akato akatondra sa nareo rehefa anakatona n'olona dia miomana tsara ny hoe erina matsina sy tsy jovana manokana amin'ny olona osy rehefa mitondra olona ianao azo tarehany jerevana na ny fananana na ny fiheviny na ny finonona fa atao mitovy satria olombelona rehetra zeny zay tsy mila hoe elonareo na tsy elonareo fa tsy maintsy metaika amin'izao fotoana zao dafa misy ny tsy fahaizana fitavozany tamatama loatra fanasina fanapahan-kevitra tsy maintsy manana andraikitra lehibe ianao mandray izy ary ianao hoe tsy miresaka mijery izy na vatinao na dininao any efa rehefa napahan-kevitra ianao fa io ny rana elentseno zao fanihika andraikitra daholo. Nandritra ny fivoriana izay natrihan'ireo solontenany RMDM eny anivon'ny fokontany manerana ny faritra Ralamanga moa tonga nanome toromarika azy ireo ny filohan'ny antoko-mpanohitra izay mijoro hanavitra firenena io no teny faneva no safidiana amin'ity taona ity ka izay no ety miasa sy mijery ary ilazana tsy fahatomombanana rehetra misy eny anivon'ny fiarahamonina. Fa tonga nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco teny Ambohibao ny androany ny syndicat avy eo anivo ny inspecteur sy ny contrôleur du travail fitoriana mahakasika indrindra ny tampikarama izay tsy noraisin'izy ireo nanomboka ny taona 2024 fa ny adiadiana azy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Tsy mbola nivatra amin'izao ny fitakiana inspecteur sy ny contrôleur du travail nipetraka androany maraina teny amin'ny Bianco ny fitorian'izy ireo mikasika indrindra ny tampikarama izay tsy noraisin'izy ireo hatramin'ny taona 2024 nefa tafiditra anatiny teti-bolam-panjakana hatrany vola mitentina 4 miliara ariary ity tampikarama takian'izy ireo ity. Araka ny hitanareo zao moa zany dia efa nambaranay fa nametraka fitoriana izay ety amin'ny Bianco dia nitanterahanay zany androany mba hahafantarana marina hoe nakaiza ny andamin'ny tian'ny inspecteur sy ny contrôleur du travail dia nangataka amin'ny Bianco zay nanokatra fanadiadiana momba n'izany zavatra zany. Soranazy na amin'ny 4x4 entina miasa fa mamaiky anay zao dia hoe nakaiza ny sakafonay satria manana an'ilay atao hoe caractère alimentaire ny andamin'ny ité iny dia tokony tsy azo atao na réaménagement budgétaire tokony tsy azo atao amin'ilay izy zay no mahatonga anay hoe nametraka fitoriana ety amin'ny Bianco mba ahafahan'ny Bianco manadiady izy ny tompona andraikitra sa nanana fahasahiana nanala n'izany andamin'ny ité zany tao anatin'ny ligne de crédit natokana ao anay. Raha tsy ahivina efa nisy ny fanolorana fiara 4x4 ny teto amin'ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail ny herinandro lasa teo efa nisy ihany koa ny fihaonana teo amin'ny syndicat ny mpiasa sy ny ministera saingy tsy nahafa-po ny inspecteur sy contrôleur du travail hatramin'izao ny fifampiresahana. Ny hatreto aloha zany ny fangatahana fihaonana dia nisy hatrany amin'ny présidence primature ny aona tamin'ny ministra fa ny hatreto aloha zao mbola tsy nisy ny vahaolana mivaingana fa dia araka ireny teny ministra ireny hoe mbola mitady vahaolana izy tsy hoe hatramin'ny novina izy no mitady vahaolana fa hatreto aloha ilay olana mbola tsy mivaha. Efa naharitra iray volana izay ny fitokonana ny inspecteur sy contrôleur du travail mitaky ny ampiarana ny satamfeny asan'izy ireo mbola mitoetra ny araka izany ny fitokonana izay ataon'izy ireo raha tsy mbola mivany olana.
fa amin'izao ihany koa dia efa maro amin'ireo mpifindra-monina avy any atsimo no efa tonga eto Antananarivo eny amin'ny fasan'ny karana eny. Ny karazany olana hatrehan'izy ireo no ny tsy fahampiana fa ihany koa ny olany anoanana no tena antony akaran'izy ireo eto. Ny varim-pananana avokoa araka izany ny ankamaroan'izy ireo ny tady sarandalana iakarany eto an-drenivohitra. Fanampanazavana azy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry Anatrany. Mponina avy any atsimo avokoa izy reto. Samy hafa tany fiaviana ary samy hafa diale saingy mitovy ny antony fitsoaponenana dia ny anoanana. Za district Mbosary zao. Dia andeha hoaiza zany? Andeha Hikarama. Aiza ny Karama? Hikarama ny Mbatmaintabe. Avy any district Mbasary zany. Karama agny Maroantsetra. Maroantsetra. Iza ny aleany Maroantsetra sa andeha fotsiny? Andeha fotsiny avao. Tsy fantatra tsisy ale. Pairamonao. Tsy fisiany orana, any ka tsy mamokatra ny tany no antony ialan'izy ireo tanindrazana toy izao. Ny alan'ny Tanambasary zany tsy misy orana ty agny. Tsy misy orana le tsy misy zavatra ambolena iaomby maty. Zay mbe velony koa avaro tsy mahazo maro fa latsaky ty vily satria tsy amin'ny fiaigna. Vola. Avola rehefa tsy ampy satria zahay fa mivezivezy vola hatagny. Lefa mivezivezy vao zahay laha baka fanaratsao koa zahay fa nazitsy tao mitazona tao le natao fanampiana lamba raha redy. Le tsy naharaky loatsy koa moa fa tsy ny maro le zay raha le fa satria fakely amizay ty vola tena fakely. Avy eto koa moa zahay mbo tsy mahazo tobily koa tena fa mivezivezy fa tsy hita ty mariny. Zao. Dia ahoana zany vola tsisy dia ahoana ny atao eto? Mbe hiantso havamba ke andefasa vola vao nao fa avy eo tsy fantatra. Andeha amizay Karama fa mana ny tany mikarana. Tsisy latsaky ranorana efa agnaty 10 taona zany tsy latsaky. Ny alako tany? Vola ka. Hipay vola. Andeha hipay tady vola ty. Fa tsisy any? Tsisy any. Tsy mihinan-kanina mihitsy tany? Tsy mihinana. Mividividy le vary raika apoky any le atao sosoa le afaka votovoto amin'ny rano. Dia tsy mihinan-kanina tamin'ny hôtely zany? Tsy mihinana fa kalavay koatran'igny any hanina jusqu'à tika. Za anakandry reo? Hoentina andeha hoaiza zany reo zao? Hoentina andeha Karama na Maivatanana. Any Maivatanana ny andeha? Dia efa misy vola hoentina na Maivatanana sa? Tsisy fa izy petrahagna entinany eo. Zahay kere zahay naho mijaly le fara Ikara misy lungo aty diguang fa maagna zahay antsove. Karama maagna. Ikarama? Ina ny vatananareo antibo zany izy? Zahay hamboly. Amboly? Misy amboly agny ty agny le. Samy mivarotra izay fananany avy ny tadiavana sarandalana iakarana teto an-drenivohitra. Saingy tsy mbola ampy ny volana izany azy. Osy, omby, tany. Ohatrina ny vola azo? Roa alina ariary. Osy raiky, ray ahesy ariary. Omby raiky efa bosy be zany. Baribaritra lama-lama-tegna finga. Valan-tegna valamidimidi andesina makaty. Varotra tany. Navarotro impona namarotro impona reo. Fa zahay navaro ay fa tany. Tany avao. Tany zany ty mahatonga ty varotana tany ty raha maholombelogno zany ty tany mahatonga amizao marotagny tany tsy tia zany ty raha nonora hiasagna mandraleo tegna magnantogny tany misy oragny hamelomagny ny zanaka amin'ny vady. Ny ankamaroandreo nanotaninay tsy mahafantatra akory izay dialeany loatra fa mitsoaka fotsiny aloha mitady toerana misy orana mitady toerana misy sakafo. Misy amin'izy ireo nefa tonga manandro ny teto Antananarivo saingy noho ny tsy fananam-bola intsony dia miandry eto aloha matory ato amin'ny kooperativa mihitsy. Fa tsy mbola nisy ihany koa hatramin'izao ny vahaolana taorian'ny fitokonana izay nataon'ny mponina Katso omaly manoloana indrindra ny fahatapahan-drano fa ihany koa ny tsy fisiana rano eny an-toerany. Velotariana anaraka izany izy ireo noho izay tsy fisian-drano izay ary miandry izay vahaolana ho aroso. Nambin'Soa Velositraka sy Andra Kotomalalary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Tsy mitsahatra manao antsoavo ireo mponina Katso sy Atsameva manoloana ny tsy fisian-drano na dia efa lasa fahazarana aza no andraisan'ny eo anivon'ny fidirama sy ny fitondram-panjakana izany. Nitokona ny mponina nanomboka omaly rehefa tsy nisy intsony ny vahaolana 3 volana izay. Noravain'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika ka tsy efa nanoatra izy ireo raha ny fanazavana. Efatra amin'ny volana Novambra no nitranga ny olana teo amin'izay tsy fisian-drano teny an-toerana izay raha ny fanazavan'ireo mponina teny an-toerana. Jifaina amin'ny vidiny 700 hatramin'ny 10 ariary ny rano iray bidon. Misy ihany ny vahaolana saingy mandalo sady foezaka. Isan'izany zao ity bonbon ity
izay tsy mahasahana ny filan'ny atsasaky ny mponina akory raha nambaran'ireo mponina. Le rano ety aminay zany tapaka foana efa une semaine zao tsisy na une goutte ny any tokantrano dia nefa ny bonbonne ty koa tsy réapprovisionné hoe quotidiennement zany le izy. Zareo ve moa miresaka dia lazainy fa hoe fa hojerena ny momba an'izay nefa ny tsisy fandraisana andraikitra mihitsy zany hatreto. Efa nanomboka tamin'ny volana novambra teto ny tsisy rano na atoandro na alina. Talohan'izay izy mba nisy keliny tamin'ny alina fa nanomboka tamin'izay volana novambra izay izy sady tsisy ny alina ny tsisy ny atoandro. Ny alavitra any mandeha makany Atsiada na any amin'ny Shoprite any Tambofotsy any izay makarano ampiasaina. Hatreto aloha zao hatreo amin'ny 5 700 hatreo ny vidin-drano. Rehefa ohatra ka hoe mahazo etsy amin'ilay bonbonne ny olona dia mivarotra 500 sy 700 fa rehefa le any lavitra be any ny alaina 5000 miakatra. Any Tiadana no maka rano na mandeha mitady loasa ahafahana mahazo rano rehefa tsy mahazo rano eo anelanelany amin'ny 12 ora alina sy amin'ny 2 maraina. Fiferetany aina no iainana manoloana ny tsy fisin-drano izy ireo any ka tsy misy tomombana ny andavanandro noho izay tsy fampiny rano izay. Dia tsy misy ny rano ny olona zany rehefa tena hoe mitady rano dia mividy. Dia nefa ny arakaraka ny any amin'ny loharano koa mividy rano koa ny any amin'ny loharano 500 vao mahazo. Zakan'ny olona rehetra ve ilay vidin-drano hoe 700 hatramin'ny arivo izay? Tena io zao no tena mampimenimena ny olona. Menimena mihitsy ny olona amin'ilay resaka vidina rano. Rano na 500 lasa miakatra 500 5000. Rehefa taty aoriana zany dia mba misy an'ity bonbonne ty asiana rano indray. Nefa ny zava-misy indray tsy mbola maharaka ihany na dia misy bonbonne rehefa ditanareo sao reo bidon be tabe amanjato nefa voalina izay tamin'ny 12 sasany izao vao natory ny zara rano dia mbola tsisy rano hatramin'izao reo be tabe reo tsy haiko rehefa manjato ireo bidon reo mbola tsisy bidon tsisy rano indray dia lasa olana foana zany le izy eo amin'le fiarahamonina sy le manodidina rehetrarehetra. Ny jirama zany tokony mba angatahana mihitsy zany le jirama hoe inona le vahaolana mba haroson-drareo satria na dia misy ara le bonbonne haroson-drareo tsy mahavany olana le izy zany amin'ny akapobeany. Lasibatra avokoa na ny mpividy rano eny amin'ny pompo ho an'ny daholobe na ireo manana rano isan-tokantrano ho an'ireo ty farany izao mitombo hatrany ny vola aloha amin'ny faktura andoavan-jiro kanefa tsy misy rano akory. Zahay manana pompy an-trano dia ny zavatra mampalahelo dia efa ora eo amin'ny hatramin'ny krismasina katy tsy mandeha tsony le pompy. Talohan'izay zany efa misy any amin'ny novambra sy namana any amin'ny 2 alina mandeha tsy matory ianao amin'ny alina fa miandry rano. Dia rehefa miandry rano dia adiny amin'ny 4 maraina dia tapaka le rano. Raha tsy mahafeno an'izay zany tsy mahatratra an'izay zany orana dia tsy mahazo rano. Tato ato zao efa hatrany amin'ny 26 desambra efa tsy tsisy rano tsony teto tao aminay. Dia miandry anao amin'ny alina dia mitsefitra fotsiny le rano dia mihodina zany le compteur. Dika zay zany rivotra zany no alohanay. Rivotra no alohanay zany dia mampalahelo mihitsiny. Hatramin'izao atsona le jirama dia hoe misy problème tsy fantatra tsony na marina na tsy marina. Aleo zany alefa le rano isan-tokantrano satria tena ilainay le izy. Na ny rano sotroina raha tsisy amin'izao fotoana izao fa lasa mitady 5000 francs ny bidon any Tsiadana zay vao mahazo. Tena angatahanay zany amin'ilay solution amin'ilay rano tsy le rano amin'ny bonbonne satria le rano amin'ny bonbonne marina fa hoe mahavaolana le izy fa mahavaolana amin'ny apahany satria le rano zakan'ilay bonbonne kely. Ny olona 500 bidon zao ny zakan'io bonbonne io nefa ny bidon ny olona efa 4 arivo mahery. Dia tsy mahavaolana zany izy fa le rano ny jirama mihitsy ny tena mba angatahanay hoe mba le rano ny jirama le amin'ny pompe mihitsy ny alefa. Dia izay mba angatahanay hoe tena izay miantso jirama foana anay fa tena ohatrany hoe izay foana no valiny zareo hoe mbola misy zavatra tsy mety any amandro seza ohatr'izany zany foana zany lazainy zareo dia tsy fantatra hoe inona le zavatra tsy mety any fa dia mifantatra tapa-bolana izay tsisy rano mihitsy na dia ray mitate raha mivoaka tamin'ny pompy. Tsy ny eny akato sy ny manodidina ihany no misedra izay olana rano izay fa saika ny toerana rehetra manerana ny renivohitra. Raha tsy ahivina tafiditra tao anatin'ny velorano ny filohan'ny repoblika ny mikasika ny famatsian-drano sy ny rano fisotro madio an'ny vahoaka ny mifanohitra tanteraka amin'izay anefa no mitranga amin'izao.
Eo amin'izay vaovao ny sosialy izay hatrany azy dia mitohy ny fandrodanana fotodrafitrasa ataon'ny fanjakana ireo mpivarotra eny amin'ny quai Orange any Mahajanga indray araka izany no iaran'izay fandrodanana fotodrafitrasa izay tsy afa-manoatra moa ireo mpivarotra kavelotaraina noho ny zava-misy miatra amin'izy ireo. MBS Mahajanga. Izao hita amin'ny sary izao ny fiaram-panjakana izay fiaran'ny PNGRC no lasa fitaovana androdanana ny fotodrafitrasa eto amin'ny quai Orange. Mandeha ny fanesorana ireo mpivarotra arodana avokoa ireo trano manamorona ny eto an-toerana. Tsy maintsy niala ireo mpivarotra izay efa mataonany maro no nanao ny fivelomany tamin'ity toerana ity raha vao natomboka ny fanesorana afakomaly. Tsy nisy ny fampahafantarana mialoha fa avy hatrany dia taratasy milaza ny fanesorana azy ireo sy ny fandrodanana no naseho ireto vahoaka izay manao ny fivelomana eto amin'ity toerana ity. Tonga dia efa taratasy fotsiny na bokany no maly afaka maly dia nandroany ireo nandeha tomobily amin'ny avy ireo nangatsinyarina dia nandrodana azy koa. Izay nitan'ny gouverneur mety sy ny député nina mety matoy izy anao an'io. Donc itanao ngamba na tsara zany izy ireo kanefa zavatra magaga tena magaga matalanjona araka tian'ireo tamin'izay nampivorindreo hoe anaovana espace vert hono ty amboarina lalana ty zay motivation voanalohany tsy miexiste mihitsy ty le ataonao hoe espace vert zany botry firy eo tsy latsaka ny 300 botry angambany eo botry raiky angamba misy olo 3 natiny 2 tsy mana kabone reo fa zatra bokany reo tsisy kabone amin'ny tsisindrano reo manao maloto dia eo dia sindrano verinany dia an'olo boka tokantrano any fe dia monja eo ngamba tsy miexiste hoe espace vert za fa misy zavatra ambadika fa tsy fantatra. Biopionana sy fifanankalozan'ny varotra isan-karazany eto amin'ny quai Orange voaiza izahay hoy ireto mpivarotra raha naneo ny fitarainany. La marina zao fa presque 20 ans plus zao ngamba fa presque 14-15 ans mampandrina reo namana havana oka tsika jiaby eny koa nareo mampivory anakay nareo telefone anakay ty anano etsika tsy any solution tsika aleo alany andrina zay alam-bahoaka aleo alany andrina zay alam-bahoaka satria tsy zao rery marary amin'io baka misy atobava varotra menaka solobony io tsy zao rery any tatra problème io ary zao misy tena antokasako ny fantatra n'izany tena antokasako tsy eto Madagasikara eto norazaina mantsy fa manomboka amin'ny fanamboaran-dalana ny governoran'ny faritry Boeny izay tafiditra ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena ka ny vahoaka tsy mandady arona no lasibatra toy ny eto amin'ny quai Orange Mahajanga. Ijanona ny Mahajanga hatrany isika tao anatin'ity ny vaovao manaraka ity dia mitohy ny fanehoan-kevitra ataon'ireo olom-pirenena mikasika ilay fahatrarana volamena taty Afrika Atsimo izay milanja 7.7 kilao sy sasany. Nisy olon-teny any Mahajanga araka izany no nitondra ny fomba fijeriny mikasika izay androany. Samy Mamonjy, MBS Mahajanga. Anisan'ny firenena mahantra amin'ny eran-tany Madagasikara ary dia manana ny heviny ihany koa ny etỳ Mahajanga. Resabe etsy eto Mahajanga amin'izao fotoana izao dia ity resaka volamena ity, volamena tratra any Afrika Atsimo. Any anatin'ny fiarakaretsaka, any anatin'ny fiara lehibe, indrindra moa fa eny amin'ny nifinifo fiarahamonina maro samihafa dia samy resaka ity volamena ity avokoa. Ny fehiny dia samy sarotiny avokoa ny rehetra mahakasika ny volamena repirenena mivoaka any ivelan'ny Madagasikara. Tahaka ity raim-pianakaviana ity ohatra dia naneho ny heviny izy mahakasika an'izany. Za aloha tena nisan'ireo anisan'ny tsy mankasitraka ary tena faly mihitsy amin'le toetsain'ny Afrikanina tatsimo kory eto amintsika Madagasikara. Tsika nge manan-karena ary noho izay fananantsika harena zay mihitsy ny tena mampalahelo sy hita makany amin'ny vahoaka madinika le arentsika fa sainga olo-tsotra tombotsoan'ny olo-tsotra fotsiny le izy ka tahaka manokana amin'ny maha olom-pirenena azoko mihitsy ny teny maneho hevitra eto manoloana ny toe-javatra tahaka an'ireny satria za malagasy malahelo amin'ny harena avy eto amin'ny tany razako ahondrana tsokosoko fotsiny any. Mantra ny firenena-kehitriny noho izy ary tokony anankirena mihitsy raha arym-pirenena eto Madagasikara no resahana fa tsy ahondrana any ivelany. Tsy voasambany volamena ihany ny tratra any ivelany fa maro. Anisan'izany ny bois de rose, anisan'izany ihany koa ireo vato-tsarobe sy karazany maro samihafa. Mandana fanjakana mba handraindraikitra mahakasika an'izy io ary zay tratra tonga dia ampiarina azy ny lalàna. Io nge resaka sinema film io manio tsy mahazo miaina rehetrarehetra avy eto Madagasikara savana ahoana kosa io roplanina io tonga any voatratra resaka film zany amiko ka zany isany tsy manaiky an'izany raha za tsy manaiky an'izany dia zay meloka tokony
satria zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe hoenjanona tsy tia kolokolo ohatran'izany asehoy amin'izay le tsy fitiavan'ny kolokolo eto. Raha izay ary ny tany Mahajanga dia ho any Ambatondra Zakakosi indray isika amin'ity toy ny vava manaraka ity satria tsy nimpona eto Antananarivo ihany araka izany amin'izao no miaina amin'ny fiakaran'ny vidim-bary fa nisany miaina izany ihany koa ny any Ambatondra Zaka na dia voalaza fa mpamokatra vary eto Madagasikara ary izy ireo tantsako moa dia nanamafy fa betsaka ny vola lany amin'ny fambolena ka raha tsy mahazo mihoatra ny 70 ariary ny kapoaka dia maty antoka izy ireo. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ary niry Andriana Arvony MBS Ambatondra Zaka. Afakatra hatrany amin'ny 4,4 ariary ankehitriny ny vatan'ny vary akotry ary manodidina 500 ariary ny kapoaka amin'ny vary fotsy eto anivon'ny renivohitra mivarotra loatra mangoro. Tsy maraka ny tanady intsony ny tolotra ka tsy magaga raha midangana toy izao ity vidim-bary ity. Aina aza ny mbola iakarany vidin'io raha araka nambaran'ireo mpivarotra. Miakatra aloha satria tsisy vary vidina mihitsy ny tsisy dia mety hiakatra ihany satria miakatra any amin'ny grosy tangalana eny vata dia miakatra ihany satria izay manontady tombom-barotra babana. Misy moa ny etaetan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny etaetanay zany dia tokony ampiana zany ny vary ety amin'ny faritra loatra fa tena tsisy mihitsy. Ny vary zany izay zao dia fampitadiavana eraky ny tsena zay vao mahita amidy. Karazana etaetanay zany le mba mpitondra dia le vary mihitsy zany tokony ampiana satria tsisy vary mihitsy ety. Fa no mareny tantsaha iray fa maro ny fandanina tsy maintsy atao raha te aomby amin'ny fambolem-bary ka tsy tokony maika amin'ny famerana amin'ny fitom-bokatra izy ireo ny fitondram-panjakana fa mba hitady hevitra anatsarana aza ity sepiarina momba ny fambolena ity. Mahatonga le fidangana le vidim-bary ny fanaovana ny asa koa tsy mora dia rakambana zany ny totalin'ny kojakoja rehetra lany eo amin'ny asa dia tsy masahana n'le vola lany ny vidin'ny vary raha tsy ambonimbony kely ny vidin'ny vary koa. Ny zavatra tsy azo lavina aloha dia anisan'ny zavatra iray adiny fitondram-panjakana izany tontolo ny tantsaha izany. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga am-piarahamonina kosa indray dia nitohy ny fanadihadiana mikasika ilay raim-pianakaviana maty ny sinamonina tety Anosipatrana ny faharoa ny volana Desambra ny taona 2024 lasa teo iny. Fantatra avokoa araka izany ny marina rehetra mikasika ny raharaha taorian'ny famitorana nambin'ny Tsovelo sitraka sy Andra Rakotomalala. Vao marina taorian'ny fanadihadiana nataon'ny polisy pirenena fa ilay zanany lahy ihany no namonina faty ilay raim-pianakaviana teny Anosipatrana ny 2 Desambra 2024 teo. Araka ny loharano Vaovao, nisy ny fifamaliana teo aminazy mianaka tamin'io daty io ka nakasy tanana ny rainy ilay tovolahy. Maty sy tradrano vokatry ny kenda sy ny totoandro nahazo azy ilay raim-pianakaviana ka nandositra avy hatrany ilay tovolahy. Rehefa natao ny fikarakarana rehetra amin'ny fandevenana sy ny sisa taty amin'ny 17 Desambra dia nametraka fitoriana tao amin'ny brigade criminelle sakilika fahatelo ny anabavy ny rangamaty io fa maty nisy namono ny anatany. Zanany lahy ihany no namonina fatiny ray. Araka ny fanadihadiana tonga nanatrika ny fandevenana sy ny fiandrasam-paty ilay tovolahy ary mbola tsy nisy nalala tamin'izany ny marina mikasika ny nahafatesan'ilay raim-pianakaviana. Taoriana kelin'izay anefa niara nisotrosotro tamin'iray tamin'ireo fianakaviana ilay tovolahy antsoina hoe Donga ka teo ny namborahana ny marina. Sendra nandalo tany an-trano izy ny alatsinainy teo ary niantso avy hatrany ny teo anivon'ny polisy pirenena ny tao an-tanàna. Nahafantarana an'izany dia zanany lahy io no nitantara tamin'ny zanaky ny ray tapo taminy hoe tsy napoiziny ny afaty andrainy. Nisy fifamaliana teo amin'izy mianaka nangataka vola tamin'ny rainy izy dia tsy nahazo dia nanompa andrainy dia tezitra amin'iny ny rainy dia mifampitana teo izy mianaka. Dia tamin'ny latsinainy teo no tafaverina tao an-trano izy dia nisy nilaza ny polisy teo ilany vato hoe ao ilay zazalahy namono andrainy. Dia sambotra azy ny polisy ilany vato dia rehefa tratra izy dia natolotra ny brigade criminelle ary voatazona vonjomaika eny ampondra izy amin'izao fotoana. Tazomina ponja vonjomaika ilay tovolahy amin'izao fotoana izao ary hiakatra eny anivon'ny fitsarana ny voalohan'ny volana Febroary 2024 izao ahafantarana izay sazy miatra aminy manoloana ny von'olona nataony.
eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia mbola saika miady amin'ilay valana aretina covid-19 avokoa amin'izao ny ankamaroan'ny firenen'lehibe any ivelany any. I Chine no tsy nandrenesana trangam-pahafantesana mihitsy tao anatin'ny volana maromaro izay. Nanaitra ny teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena moa ny fahasalamana ny tatitra ny laza fa tsy nisy trangam-pahafantesana iray tany any toerana. Mialy rarinombana no mamintina amin'izay eo amin'ny rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny sarika ny sainy rehetra indrindra fa ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ny fisiana trangam-pahafatesana iray vokatry ilay valanaretina covid-19 tany Pekin. Ity no trangam-pahafatesana voalohany tany Chine tao anatin'ny 9 volana araka ny nambaran'ny voameran'ny fahasalamana ny toerana izay miady amin'ny fipoirana sy manao izay hoafany amin'ny fifehezana ny valanaretina androany. Tao amin'ny faritra Hebei izay misy ireo tanàna maromaro voaterina hiboka noho ny fifindran'ity valanaretina ity no nisy olona iray namono an'io. 730 kosa no isan'ny trangam-pifindran'ity valanaretina coronavirus ity tany an-toerana. Io isa io no betsaka indrindra tamin'ny salanisa nivoaka isan'andro nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024 araka ny voalaza hatrany. Tamin'ny volana Mey 2024 no nisina trangam-pahafatesany farany tao Chine continental. Mitotaly 537 ankehitriny ny fitambaran'ireo olona namony ainy vokatry ny covid-19 ao amin'ity firenen'lehibe ity. Ho an'i Longqiang izay faritany manamorona ny Rosia izao dia nanambara fa ao anatin'ny amehana izy ireo nanomboka ny alarobia teo. Nasaina nijanona ao amin'ny faritany misy azy ireo mponina 730 tapitrisa mahery ary nomena toromarika tsy hivoaka ao an-toerana raha tsy misy zavatra vonjy-maika atao. Mametraka fanahina manoloana ny zava-misy ireo manam-pahefana any Chine. Raha ny fantatra mantsy dia ankalazaina amin'ny 12 ny volana febroary avy ny taomba voasinoa ka mitombo sy tafakatra tapitrisa ireo mpiasa mpifindramonina mivezivezy izay mamonjy ny fianakaviany. Na dia eo aza nefa ireo rehetra ireo dia nanome tokony talelefitra ao toerana misana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny valanaretina any Chine ny alarobia teo fa tsy tokony azo lakany toerana ny fiparitany valanaretina coronavirus ity. Androany Alakamisy moa no nigadona any toerana anokatra fanadihadiana sy hijery ny zava-misy ny eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Haharitra enina herinandro eo ny dian'izy ireo any toerana raha ny voalaza ihany. Fa betsaka ireo olona no nanio ny heviny mahakasika ny fanakorotanana nisy teny amin'ny anterimeran-doolona ny omaly. Tokony hipetraka ho ray aman-dreny ilay ninanakorotana ho ny olona am-perinasa iray. Tsy mbola nisy ny fanendrena ireo mpikambana ny antenimera Vaovao. Tsy mbola nisy ihany koa ny fanambarana ofisialy ka tsy tokony hitady birao sahady ireo nilaza fa voafidy. Ravorazafy Mahenina sy Tokra Marla. Miparitaka any amin'ny tamazotra Facebook ary nanaova ny filohan'ny antenimieran-doolona sy olona hafa fa nihoan-kevitra ny mahakasika ny fanakorotanana nisy atao amin'ny Sena omaly. Nilaza ny andokony birao ny Vaovao ary ametraka tapia miloko volomboasary ny ekipan'ny kandidatlolona iray lany-tany Fianaran-tsoa. Nasika ny filohan'ny antenimieran-doolona Rivrakotovao ary nilaza fa fihetsika tsy tokony hananana olona izany indrindra raha tsy mbola nisy fanambarana ofisialy. Tokony mipetraka ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena rahateo ny olom-boafidy fa tsy manao fihetsika mahamenatra ho kosa ny olona hafa. Izany olona izany tompoko dia tokony ho ray aman-dreny. Tsy olona hitratrevatreva, tsy olona andika lalàna ary tsy olona koa andeha anao ny tsy fanao. Zay ny afatra tiako ampitaina. Zay dia midika tsotra fa izao l'olona ianao no atao anao ny lalàna dikan'izay mahay ny lalàna ianao. Raha reny zavatra anseho omaly reny dia tsotra ny teninay. Moa ve tompoko efa vita ny passation? Moa ve tompoko efa vita ny fivorindro zareo dia nitsangana ny birao permanent Vaovao izay hitatana an'io ao aorianany fahavitan'ny asanay izany zao. Vita ve zay? Raha vita izay dia zonao tokoa tompoko ny miditra mametraka izay fijerena sy tianao atao amin'izay ao amin'io toerana eritreretinao io.
marina fa toy ny efa nosafidiana ilay braosaiky ametrahana ireo fitaovana toy ny hoe efa nisy fifidianana vita tany hoany ka efa notendrena tamin'ny toerany avy ireo olona vaovafidy. Ary aveliko tsara mbola izahay zao mbola tsy mahafantatra akory hoe iza no filohan'ny sena vaovao, iza reo ilay olona anampin'ireo voafidy ary iza no vice président satria birahoana vice président lay nisina olona omaly move zany tompoko ilay olona tonga tao efa misoratena atao voatango fa hoe izy zany no filoha lefitra mipetraka amin'ilay toerana sao dia mba tsy mety olon-dehibe loatra ny atao hoe sénateur dia mba mangataka dinio ary alalino ny zavatra atao rehetra eto amin'ity firenena ity fa tsy izay metimety aminao sy izay tiatiana no tanterahana eto amin'ny firenena. Lehibe ho zany sénateur zany jeren'ny olona zany ka raha sanatria dia sanatria dia sanatria izany ve no toetranao, izany ve no fihetsika hitatana firenena ianao tompoko, hijery an'ireo malagasy ireo ianao tompoko, hijery an'ireo mpifidy ianao ireo ianao tompoko ary mpitondra fanjakana ianao ny fitaratra. Fa fikambanana maro no mivondrona ao amina vovonana iray mba hanatratra ny tanjony amin'ny fampandrosoana ny tanora indrindra moa amin'ireo tanora voalaza fa latsaka Katerina Nambinitso Velositraka Andry Rakoto Malala. Manoloana ny fahasairana ny vahoaka dia misy ireo fikambanana mivondrona hanangana vovonana mikatsaka ny anasoa sy andray anjara bebe kokoa manoloana ny fanarenana ireo tanora mialandarana tany an-tsekoly na avery asa na mila fanohanana na ihany koa mironany amin'ny lalakafa. Latsaka Katerina lalina ny vahoaka hoy ny fanazavana voaray ka samy manao izay fantany fa mety fotsiny tsirairay. Hantom-pisian'ny vovonana indrindra ny fampivondronana fikambanana maro irahina hitady hevitra sy hanangana paikady tsara entina mpandrosoana ny firenena. Dia ezaka zany ny fikambanana naitra sy tetena ary indrindra hanampy mpikambana sy ny vahoaka ny sarababem-bahoaka mihitsy zany manoloana izao fahasarana zao. Hitantsika fa ny fikambanana atao aminay zany mivondronao dia misy vondrona tatsaho dia tena kaikaika sy mitaraina mihitsy amin'ny tsy fisian'ny rano na tsy fisian'ny rano amina resaka jirama io na tsy fisian'ny rano eny an-tanimboly mihitsy amin'izao fotoana izao. Faharoa ihany koa atao anatin'ny fikambanana misy an'ireo karazana tanora rehetrarehetra very asa, misy an'ireo karazana tanora rehetrarehetra izay efa tsy afa manoatra intsony dia hitady hevitra koa zay mba hialana amin'ity tsy fisian'ny fandriampahalemana satria maro ireo tanora efa mirona any amin'ny toetra tsy zarizary noho ny tsy fifehezana amin'izao fotoana izao izany famoronana asa zany. Anetsika ihany koa ireo zay le tena teo anetsika ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary indrindra interpellé ny mpanao fanjakana mihitsy tsy rary intsony ty zavatra miseho eto amin'ny firenena ity satria efa tena tsy zaka intsony ny vidim-bary tsy misahatra mihena ary indrindra naitra amin'ny fitondrana satria ohatra fotsiny tsy vahaolana mihitsy ho karazana fanafarambary zay tsy napidina akory ny vidim-bary mandrakity ny androany ny dradradraina fa hidina hatramin'ny 500 sy 500 nefa ny ankehitriny tsy tafidiny zany. Fanohatra tanteraka mihitsy ara satria lasa ny vokatry ny tatsahandray no hopotika ao anatin'io zavatra io. Mbola olana sedrain'ireo sindika vao mitsangana sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana nefa ny fanaovana anjorom-bala azy ireny. Ohatra akaiky izao ny fahitana ny fitanilana rehefa fikambanana na vovonana tsy miandana ny asa rehetra manatratra ny hotratrary ny fikambanana mandravina ireo fahasahiranana rehetrarehetra aloha izay ilaina vahaolana ao anatin'izany sehatra esana izany. Tsy ketraka nefa izy ireo manoloana izany fa mijoro hatrany ary tsy maintsy mahatratra ny tanjona hahafahana manohana ny tanora raha ny fanazavana. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao ary izao mankasitraka anao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.